miarabanao ry namana malala amin'ity fionantsika ity. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miarabantsika ihany koa nandingana an'izany taona lava dia lava izay. Androany no andro farany amin'ny taona 420. Inona no tokony atao? Misaotra an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra. Any amin'ny toerana maro isan-karazany any, dia be ireo fety aman-danonana, fa ny tsara indrindra amin'ireny dia ny fisaorana an'Andriamanitra. Ka androany, rehefa maty ny masoandro, miletika ny masoandro, dia misaotra an'Andriamanitra isika. Fa tapitra ny andro iray, tapitra ny volana Desambra, tapitra ihany koa ny taona. Io masoandro mantsy no repère ahafahan'Andriamanitra nomena antsika mba ahafahana mamantatra ny fendohan'ny andro iray sy ny fiafaran'ny andro iray. Any amin'ny sasak'alina tsy misy repère napetrak'Andriamanitra, maizina mikitroka tanteraka, fa ny masoandro maty no repère napetrak'Andriamanitra hoe eto ny tapitra ny andro iray ary eto ny manomboka ny andro iray. Ka raha vao maty ny masoandro androany, manararoatra kely azany, miaraba antsika rehetra tratran'izao fotoana farany izao, dia eo no tokony andidina ny tokantrano rehetra any am-piangonana any midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Ary mifanojo amin'izany indrindra ny lohahevitra androany manao hoe any mpamonjy mihaja ambony indrindra. Any mpamonjy mihaja ambony indrindra. Zakaria 3:20, andininy 4 manao hoe dia isy anao aminy hoe ka inona itony ratra amin'ny tananao itony, dia hovaliany hoe naratra tao an-trano sakaizako ireny. Iza moa ny tiany ho resana? Ilay Jesosy Kristy naratra noho ny famonjena antsika. Ilay Jesosy Kristy nametraka faharo-po mba hahatonga antsika ahatratra amin'izao farany taona izao. Ilay Jesosy Kristy tia antsika dia anontany azy tsika manao hoe inona kay itony ratra tamin'ny tananao tony? Dia amaly izy hoe ny famondram-poko ho anao, ny famonjena ho anao, nahatonga anao afaka nandingana an'izay taona izay ary tonga amin'izao famaranana ny taona izao. Afaka niala tamin'ny fahotana sy ny fahaverezana mandrakizay ka afaka ho voavonjy. Fahapahatsahivana tokana nomena antsika dia ny hoe ny fijalian'ny mpamonjy dia famonjena sy fahasoavana ho antsika. Raha mijery fotsiny tsika ny fomba namonona an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, fatsihana ny tanana matonginy, nisatrohana tsilo izy, teo amin'ny lany vony dia nitrobarana lefona, naboridana olona manana ny maizy azy, olona lehibe, aboridana eo mason'ny olona rehetra, nororana, nandreofana ny tarehany, nokapohina tao amin'ny lamosiny, intsivy amin'ny 30 kapoka tamin'ny kotopi farany maranitra. Misy an'ireny kivivy reny any amin'ny faran'ilay kotopi dia voakapoka amin'iny dia sontomina dia manaraka ny hoditra. Amonjena antsika. Inona ny tokony ataontsika? Misaotra an' Jesosy, midera sy mankasitraka azy, ary izao miloloha voninahitra atolotra an' Jesosy Kristy. Raha alainao sary an-tsaina vetivety zany fahorinana azo an' Jesosy zany, tsy ho zaka ny mieritreritra azy zany. Saingy mety efa tantara fotsiny izy ankehitriny dia efa maivamaivana ny fandraisana azy, fa raha natrehina maso ny zavatra mitranga, tsy zaka ny mieritreritra azy. Ho an'ny mpamonjy ny voninahitra, ho azy ny dera sy laza, ho antsika kosa ny fahasoavana sy ny famonjena. Rehefa mijery ny mpanavitra ny firenena rehetra voavonjy eo amin'ny seza fiandrianana isika, dia andohalika sy enkoka no sazantsika, satria mpanota ratsy isika, very isika ratsy noho ny nataon'i Kristy. Mendrika ny zanak'ondry izay efa novonoina ary efa nanavitra antsika ho ao amin'Andriamanitra, ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hivavaka isika. Raha sitraka ao amin'ity vavaka ataontsika ity dia hiaraka hivavaka manokana isika, fisaorana an'Andriamanitra noho izay taona lava be ny andro lasantsika izay, ary nanomezany antsika tombony taona vaovao indray amin'ny 2 Janoary taona ho avy io. Hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay tombo tsara, lehibe ny fitiavana sy ny famondram-ponao. Nomenao anay ny taona 422 mivalina.
be deaibe ny fisedrana sy ny fiaikana ny fahoriana sy ny fitsapana zay nandalo kanefa matotratra ny farany taona tahaka izao zay dia noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao atolotra anao ny dera sy ny saotr'andriamanitra ao ambonin'izany dia ny famonjena maimaim-poana efa nomenao anay fonombola tsy ary ny fanondrenanay zao tontolo izao maty teo amin'ny azo fijaliana anavitra anaynao Jesosy eo tsy misy azo ambara atolotra anao ny dera sy ny laza amin'ity famarana ny taona ity ny fanapahan-kevitra lehibe indrindra dia ny hoe ho anao mandrakizay zay Jesosy eo ka ireo tetikasa ireo projet zay ho tanterahiny tsirairay sy ny fianakaviana ny fiangonana amin'ny taona ho avy raha sitraka ao dia tanterao fa manolo tena ho anao izahay mamindrafo aminay ary arovy amin'ny asan'ny satana izahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amen